misaotra tompo. Amen. Afaka mahazo toerana antsika jiaby. Alleluia. Ny volana zay diavintsika ty volana novambra ty dia nomeny tompo mazava tsara atsika hoe volana anatanterahany tompo ny teniny. Amen. Amty volana ty zany no izy kofa maregny toroteny tegna mba mailo tsara mihitsy hoe anaza ny teny zany. Raha voarenao io fanenao tanteraka aminao. Ary voalazan'ny Baiboly fa Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Tsisy hafa. Kanisaniza zany mpankatoa tenin'Andriamanitra dia ho tonga amin'izay karazan'olo zay ny fatanterahany ny teny. Ataovy amen. Ka zay indrindra androany no mba iresantsika androany hoe mila manam-pahamasinana. Maninona hoe? Karaha nataonao mora be. Zay. Fantako ndraiky sasany amintsika mbola tsy nisakafo maraina fa mba teneninao tsara hoe mila manam-pahamasinana. Satria ozon'ny Baiboly izay tsy manam-pahamasinana ozy tsy ahitany tompo. Nefa eto tsika miresaka le hoe volana anatanterahany tompo ny teniny. Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Zay mahatonga anazy miteny hoe nandefa ny teniko aho mba hanasitrana ary hanafaka azy amin'ny longoa zay nianjerany. Anao zany izy koa nisy raha nampianjera anao mandefa teny Andriamanitra manasitrana anao ary manafaka anao. Agnatina toroteny salamo zao dia misy fanafana ataon'Andriamanitra. Fa ny zavatra mila ataonao mandray an'le teny, mankatoa an'le teny. Mba vonona venao mba handray tenin'Andriamanitra. Alleluia. Amaky andiny soratra masina tsika eo amin'ny Hébreu 12:14. Zay mba nitondra Baiboly ndao mba sokafigny, zay mbola hividy ano mahazo ela. Hébreu 12:14. Hébreu 12:14. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Hébreu 12:14. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Miezaka magnino ny? Mieza izy mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Dia mba te agnontany antsika hoe ino masinina zany? Hoe tsy mandambo, mivavaka lahady sa sabotsy, magnatao zipo lava be manga l'église, tsy mitoditodika koa mahita lalahy, dia magnino malanao io manamaso ny tena. Or nefa raha Baiboly vakinao tsy mikoragna raha marobe zany izy fa ozy hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Donc zany namba le nikatramontegna, namba le sipa ny vadintegna taloha, namba le olo niady tany taminao, namba le olo mandora aminao andalana, miezaka hony anao mitady fihavana. Satria zay no zavatra nisokatrin'ny Baiboly hoe fahamasina. Ny fahamasinana zany rehefa tsy akanjo atao fa tarafo. Izy voazo sasany toepo ny rarafonao. Ako ngay rarafonao sa ao mipetraky fahamasinana io. Fa tsy amin'ny hoe tsy dia miteny mafy anao ansay dia magnino moa ny viavy masika na io nanao mamaly olo bonjour dia nalefa kika la izy igny nagnino masigny. Tsy zany. Fa vakiam ny Hébreu 12:14. Mieza ozy mitady fihavanana. Ino zany raha tokony atao mba hihavana? Anao ihany mavita mamaly, ino raha nampiady nareo? Dia antony nampiady igny tsy hanogna eky izy koa te hihavana. Sa tsy marina zay? Dia ny olo tsiraikiraiky samy mahafantatra hoe ino mahatonga anao tsy nivolagna ny ranony. Manino ny ranona ny tsy te hiarabanao tsony? Manino ny ranona tsy mahazoazo anao? Magnino nareo miady? Magnino nareo mifamaly? Dia ozy ny bokin'ny Hébreu mieza mitady fihavanana amin'olona rehetra
ary fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Tsy mora riavana izany e. Zany possible zany na dia avy nifady efa 10 andro efa 10 alina anao. Nefa mbola misy olo managna dia aminao mety tsy tafiditra an-dagnitra anao e. Sanatria ny vavy e. Jerevana ny zavatra nataon'i Jesosy e. Nisy olo nitondra fanatitra. Noentiny olo avy agny fanatitra be fatiary. Jesosy Kristy io. Anao zanaky Masin'i Maria. Agnatitra fanatitra zay tohony e. Amiagna anao. Dia hoy Jesosy aheo izy, apetrao ake maloha izy fanatitra io. Ajanona akio, fandana maloha izy tamin'ny olo io, miavagna am'le managnady aminao. Zay zany vao mahazo raha avy amin'ny Jesosy. Fa tsy hoe nitondra fanatitra be anao dia halleluja. Mbola ankiriry agny anao fa halleluja anao fa regnin'olo jiaby. Halleluja. Era nagnino, ty tsy tagna, tsy tasasy ty. Halleluja, da tsy tasasy ty raha. Jesosy hoe mbola tasasy anao. Andala aloha izy miavagna amin'olo managnady aminao. Io zany revagna ny tegna important amin'Andriamanitra. So dia mbola misy fianakavinao agny tena tsy mifankazo aminao. Nefa dia avy aminao zao ny laklen'le izy. Anao nefa milaza fa mivavaka amin'ny ziony e. Halako anao aminanjy io. Atria misy olo magnontany, mivavaka aminareo koa maray viavy igny. Misy olo mahay nareo mahay na koa. I rangahy maro mivavaka aminareo koa. Tonga avandraha nareo ozinjareo. Misy aminareo taon'olo an'izany. Tenen'olo an'izany mihitsy. Mivavaka aminareo koa olo karan'izao. Dia antegna koa le fantantegna. Izay zavatra zay ny mahasarotiny an'Andriamanitra. Miezah izy mitady fihavanana amin'olona rehetra. I rehetra io hainao daholo sinoa tsy mahay miteny gasy. Misy sinoa tsy mahay miteny gasy zegny ataony daholo. Jiaby. Tsy ankanavaka. Tsisy soritana, tsisy agnala. Olona rehetra. Zany nefa tonga na miteny anareo e. Hitanao za izy ka anao mba te hireusir amin'ny fiainana. Mba te ahita zany ianao hoe iry sommet tiako tongavana. Ny zavatra mila ataonao voalohany, mianatra mahazaka toetran'olo. Ianarinao mba madigny toetrany vadinao. Koa zegny misy haraka dia tsisy fika. Mianatra mahazaka toetran'olo. Ary surtout ahegna fahavalo, ahegny. Nenao ndraiky vao may ampitomboinao. Ohatran'ny mpiasanareo zao tsy mifampizaka aminao e, mpiasany. Ampitomboinao, halako makarao e, magnelingeligny fiainako. Vao mainao ke vao elingeligny. Io anatin'Andriamanitra. Satria tsy manam-pahamasilaka aloha. Tsy te hiava. Halan'Andriamanitra, karaha mahita olo maloto ny spotaka zany Andriamanitra mahita olo tsy miava. Azonareo ve zany e? Fa tsy hoe anao nividy sezy jiaby tampiangonana tato dia masina ho azy ianao. Apa! Ny fenao nividina bus tiky mbola misy ambiny hely. Igny koa manam-pahamasinana. Apa! Mety anao mihitsy nividy ropilany namenao pasteur ataovy amen. Azy mba foenao edy. Izy magalily raha kelikely mbola foen'olo. Zany misy voaresaka resy mamanomaly. Mararaha ny tiasantsika ty neo za ny olo rehefa sahirana dia magnatona antsika. Fizy mandresy izy bogny ny fasiky. Agny ndraiky izy nombre mihirika koa. Fa olo ambadika agny mijoro vavolombelona mihitsy. Loatra zao le zanaka anareo igny pasteur. Halleluja, c'est très bien. Tegna raha mitsoika fo agnaty fo. Satria ranomaso ny tonga aminao io. Fa tsy ny fifaliany. Ny fifaliany ambadika agny izy magnano azy. Fa tsy atao ankahalagna anazy zany. Koa tsy zany tsy pasteur agnaranao, fa pasera hafa. Si. Ka hoe zegny olo magnano tsy manjary dia vignitra mivonto fo amin'izany e. To tsy manjary non'olo misy aritim-po.
efa fidindrana ary manokana mihitsy olo andeha atao pastera zay. Dia zany mahasarotina an'Andriamanitra amina mpanompon'io. Mety tsy mety aminao fô misy teboka raiky hitanjanahary ndraika aminanjy koa iritsy anagnan'olo jiaby toetrany. Pero pasteur David. Azonao le izy. Fa antsika zany ndraindray mieritreritra hoe rehefa misy raha hely igny dia halako ry mpanompon'Andriamanitra na mon père io na ma sœur io. Zay moa somary mba nazaveko tamin'olo vao nomaly. Misy masera zay nandalo kare dia ataoko hoe ranabavy akory ranabavy. Po tsy magnaja olo ozy zare. Tianjare zay ngono natao masera fogna fa tsy natao ranabavy. Dikany masera zany ranabavy foa. Asa azonare le izy. Fa izy le atao masera zay karaha maventy be zany tampoka. Ka ny trotsa dia nabe miarahaba ranabavy foa. Po tsy magnaja olo izy le raiky nariny azy ty. Fa magnino moa zany? Masera ke ndraiky tsy moa atao masera ndraiky fa ranabavy ndraiky fagnanaovanao. Raha entre parenthèse moa. Fa le tiako tenena zany anao mizaha mba mahazaka toetran'olo jiaby zay malonao zay voiaigny normal. Zany anena tonga tsika rehefa nasain'Andriamanitra mandehana ozy amin'ny menarana e. Io menarana io agnisan'ny teknika maventy be ampiasain'izy io dia izy mahay misadapta. Mahay misadapta ny menarana. Fa tsy le mananga agnady koa fa misy raha tsy mety aminanjy. Tsy hoe lelananjy karanjany rehefa sorena. Dingindramo rehefa ohatran'izao malaky maty e. Raha anao isaka raha mavinitra anao dia miwalaoala anao malaky maty. Mampaela velogno imenarana re zany mandifitra izy. Rena mba voatsindra mbanina lafiky mbanina tsihy tsy mihetsiky mandra-pialanao akeo. Fa anao vao ataon'olo koragna fogna anao fa te hihetsiky. Endre ozy Jesosy tahaka ny menarana. Ary agnisan'ny fahendren'ny menarana iro tsy be resaka e. Donc zany ianao raha te hanampahamasina, raha te hita fiainana milamina, te hita fihavanana, mba regle hely vavanao io. Fizy fogna izy diranandro aminao io. Ny sasany na raha tsy misy koragnany. Raha tsisy fa izy te hikoragna fo. Alako zany niany ka raha tsy nikoragna tsara be. Dia izy fa miresaka. Iregny zavatra rehetrarehetra regny mahatonga olo anankiray tsy manam-pahamasina. Dia manomboka zao anao mba forcé hely vatananao io mba adigny toetran'olo magnodidina anareo. Misy zao olo vao magnondefa lamozika mafy fogna fitsanganany ambaravarana. Tsy mbo hainareo magnondefa izy moramora. Zanako mbola mandry. Vao may io adobony. Ma misy fotoagna anao mba mandeha amina raha rô tiako raha lamozika nareo. Ino remarqué appareil-nao e. Tenga mahafinaritra anao koa fa magnondefa izy leran'izay mivavaka regny. Tiako azonao le izy. Magnanjay fa tsy hainao ndraiky romotra aminanjy. Vao may romotany. Anao mila calme anao. Fa tsy hainao mandeha mitabataba olo an-dragno agny. Ya, digniasako teketo mihitsy anare mivady mihitsy anare roa mihitsy izy tiako koragny. Vao may miredaka dia ity ny tegna mampalahelo amin'izy igny. Raha fantan'olo fa mpivavaka anao. Tsy marimarigna amin'olo tsara be fivavagna anao. Satria regniny dolo raha nikoragninao takeo. Fantany daholo toetranao. Dia lasa misy efeny amin'ilay fivavahagna edy e. Tsy anao ziraiky tratran'ny raha io. Ohatra mivavaka atsika zao raha. Tahiny Jesosy ianao. Ka ny Baiboly revagna dia mamporisika atsika mihitsy hitady fahamasinana. Haragnana mihitsy zany izy io. Tadiavina. Paiavina hoe tandroy. Paiavareo raha zao. Tadiavina. Tegna apetraka mihitsy zavatra tegna ilainao le izy. Ilainao. Mitady fihavanana. Amen. Zany hoe misy effort zany akao. Mety misy tonga tegna tsindrigna mihitsy ny fo. Misy tonga tegna mody akipy ny maso atao sarotra hita.
Misy tonga tegna tsentsemagna mihitsy ny sofina, tsy aheno ninino na de heno aza. Satria nao te handefitra, te hanam-pahamasinana. Alleluia. Satria ozy zay tsy manam-pahamasinana, magnino? Tsy ahita ny tompo. Tsy fantako hoe ovinanao na eno toroteny makasika zany farany. Fa mba te agnontanja, mba tegna azonao tsara ve le mot anankiray hoe fahamasinana. Mba efa voavalinao ve zany anao mpivavaka io? So de verinao fa zipo fogna izy zany de costard karaha nenerity. Ary belabe manao zany, raha vao pasteur tsy manao costard de ohatran'ny polo foana angeny anao van'izy iny. Satria veriny sasany fa amin'akanjo ndraiky koa i raha io. Mba imagine mo raha avy amin'ireo lanitra Jesosy ka andro aligna izy tonga amin'ny roa mandre. Magnatao costard daholo antsika jiaby vao. Zipo edy atao andro aligna vao. Za babako tany lary viavy re. Izy koa zegny zany le fahamasinana. Izy koa pause vandramaro olo tavela. Treneny sasany hatramy juste koa rota ataony andro aligna. Mamaly raha agnaty lohanao moka namba zegny ndraiky boka namba akanjo ndraiky boka namba akanjo. Andeha ataontsika hoe hoavy ony Jesosy de mitelo mandraigny izy tonga. Asipozonao karaha ny editiny. Zany akory tsy midika ndraiky hoe atao tsinitsinina resaka fitafiana, fa mbo alà hely amin'ny raha karahan'izany le fomba fijery. Misy olo heverinao fa ratsy io ane mbo misy raha tsara mihiny agnatiny ao e. Azonareo izy? Misy. Jerevo le jiolahy anankiroa niaraka nombona tamin'i Jesosy. Fa tsy jiolahy vita batisa reo. Tsy jiolahy avy nagnano alimbavaka. Fa jiolahy nahazo famindram-po. Sambo jiolahy zareo fa tsy mitovy toetra. Araiky mbola navita niano Jesosy mbo moramora nge vavana indro tsary nangalatra kon'olo karaha tsika rolahy. Anao nge mbo jiolahy fa manana toe-po karahan'izany. Tsaka nietrerity. Ary mbola niangavy any Jesosy raha mba tonga amin'ny fanjakanao zegny anao mbo tsarovy koa zareo. De hozy Jesosy mantsy anazy anio ihany. Iona aminao amin'ny paradis. Jiolahy e. Ka tandremo anao sao de resina jiolahy. Tahiny tompo ianao. Tahiny Jesosy ianao. Ny teny hoe masina, eno tsara tsika jiaby a, sady magnano école biblika hely tsika mandraiky zao. Ny avy tamin'ny teny grika hoe kodes. 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 Ary ny zavatra anankiray matoa antsona hoe masina. De antsona koa hoe kades. Ola amin'ny teny grika daholo io a. Kades. Raha dika hoe voatokana. Natokana mihitsy. Ohatranao zao manambola maromaro anao de misy ampaham-bola natokanao. Navahanao. Zay le hoe kades. Navaha. Natokana. Zany napetraka anao mihitsy hoe miavaka igny. Tia zakitikitigny anao. Ande alaka ohatra marindriny kokoa tsika. Na andeha anao nandeha mividy friperie. Anao le mitsimpoka hoe malaka aloha andamba regny. De nalainao le izy navahanao. Misy mikitika an'igny mo, sa tsy marina? Lefa natokanao fa misy telotelo eny igny. Amin'ny sisiny ery. De olo avy takagny igny ndraiky niresiny. Madamo. Amaro andra marobe tsy akagny anao malaka fa le navahako. Satria navahanao. Zaro, zay le atao hoe masina. De io a tsy Andriamanitra direct ny nagnavaka. Fa anao mba mianatra koa anao hoe za ity mba ataoko mampiavaka anahy. Ohatranao mba misafidy tsy teny ratsy. Niezaka anao mba nagnano raha nampiavaka anao. De idirako amizay koa le resaka fitafiana teo. Raha tianana fahamasina anao, miezaka anao, tsy zegny raha jiaby tafiana olo jiaby io ataonao daholo fa mba miezaka anao ity qualité raiky ndraiky mba tsy ataoko. Azonareo ve le izy e? Zay le hoe masina. Voatokana.
navahana tamin'ny maro tsy ampitovigna amin'ny hafa zany azo ilazana anazy dao voatokana navahana tamin'ny maro tsy ampitovigna amin'ny hafa ka fitondrantegnanao ve mba voatokana fiainagnanao rehefa tsisy mahita ve mba miavaka ny maro ny zavatra ataonao andavanandro ve mba misy mampiavaka anao amin'ny hafa. Alléluia. Zay natonga anazy niteny amin'ny Levitikos 19:2 oko zo masina inareo satria masina izaho Jehova Andriamanitra reo. Levitikos 19:2. Zany hoe raha tsorona zany dia zavatra natokana spesialy miavaka. Amen. Tao amin'ny testamenta taloha ho an'izay nanao école biblique mahay an'izany agnatin'ny testamenta taloha ny teny hoe masina rehefa nampiasaigny zany teny masina io na io tragno na io olo na io zavatra amin'ny testamenta taloha misy an'izany na io tragno na io olo na io zavatra rehefa atokana ho an'Andriamanitra dia masina zay ny agnarany. Donc zany na io telefoninao io zo hoe manomboka androany telefony ty atokako an'Andriamanitra ny nahy ty fa avy nataoko an'izany nivavahako amin'ny anaran'i Jesosy oka ty telefoniko ty isy herin'Andriamanitra agnaraka an'ity. Nisy tonga zany tagny Maurice vao vetivety igny nisy olo anankiray nanatona dia oza mantsina zay tazomana ity vao nitazomy ny telefony iny nangovotry tagnana anazy nandray délivrance sady izy dia azonao atao koa io amina mosoara ohatra hoe mosoaranao koa atokanao hoe tia mosoara ho an'i Jehova tsy haiko amin'ny salon-nare kao natokanao nasinao toerana kely nasinao baiboly mipetraka akeo. Amen. Efa natokanao ho an'i Jehova igny masina koa itoerana toerana fiandrasan'ny Mosesy ondry fa natokan'Andriamanitra isehoana tamin'ny alalan'ny roy memy dia lasa toerana masina. Dia ianao io koa raha manomboka isafidy ianao manomboka androany agnatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ampiavaka ny fiainanao amin'olo jiaby dia manomboka ianao mitondra agnarana hoe masina. Mino fa azonao le izy. Alléluia. Ka ny hoe masina tsy voatery hoe divine na hoe Andriamanitra tsy midika koa hoe tsara sao dia misy mandika vilany ny raha masina tsy voatery tsara ohatra fotsiny le resaka friperiny zakaiko teo tsara aminao io fa tsy tsara amin'olo jiaby satria mety soutiaigny raha nalainao take izy koa misy gongo andeha za friperiny tsy soutiaigny zany mihitsy raha mampiasy lohany donc tsy voatery mahafinaritra neninao fa raha navahanao fo sa tsy marina zany ya dia ohatran'izany koa ny mpanompon'Andriamanitra zay fidin'Andriamanitra tsy voatery mahafinaritra olo jiaby fa Andriamanitra atao na voaremarke hoe alaiko ngia ty atao karan'izao dia lasa masina. Na i Mosesy ane tsy tonga sainy hoe itoerana volaninao iny ozy tamin'Andriamanitra fiandrasako ondry fanaovako olombelona tsy akoho hoe fa tampotampoka teo nisy feo ndraiky nivoaka hoe esory amin'ny tongotrao ny kiraronao fa tany masina io diavinao io saika tsy tagnan'ny Mosesy ehananjy satria izy avy ny valan-drano ty vatavsery masiny satria tamin'le toerana nipitrahany Mosesy mihitsy satria olo koa fimpiandrolo zany moko rehefa tsy manana WC fa teo mihitsy Andriamanitra alao masina mety namaly Mosesy raha jiaby teo va izy masiny fatany mety zay navalen'ny Mosesy azy or nefa tsy zay izy tainy tompo ianao. Amen. Maro lefaka ny zavatra antsoina hoe masina ao anaty baiboly misy lovia amin'ny Andro testamenta taloha misy an'izany tagnatin'ny tempolo tao misy lovia masina antsy masina fitrebika filo fitrebika zany masina latabatra masina ary misy koa ny atao hoe olo masin'Andriamanitra tagnaty testamenta taloha misy an'izany satria voatokana
ohatra Samuel zao voatokana ho an'Andriamanitra. Nisafidy mihitsy anompo ny tompo Samuel fony fahazaza. Na dia mbola tsisy zavatra fantany azy izy, tsy nahay hoe masina na maloto, dia efa masina izy satria efa voatokana ho an'ny tompo izy. Azonareo jiaby ve izy aloha? Dia mino zao fa manomboka takatra amizay raha vao miresaka olo hoe fahamasinana, olo masina, zava-masina, mbo fa hainao zany. Atsika moa korevana mampivavaka atsika, mbo mila mbo fantatsika koa i raha jiaby volagnintsika iny. Ary zany raha matetiky tongon'ny vavantsika hoe zay tsy manana mpahamasinana tsy ahitany tompo. Dikan'izany zay tsy manoka ny tena, zay tsy mampiavaka ny tegnany, zay tsy mametraka zavatra mba anekena n'Andriamanitra manokana, na dia tsy eken'ny olona rehetra azy, tsy ahitany tompo. Zay le izy revagna. Ao amin'ny testamenta taloha indray amin'ny testamenta vaovao azafady, ny atao hoe masina. Ao amin'ny 1 Korintiana 1, ovakitsika vetivety Korintiana voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Korintiana voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly voantso apôstôlin'i Jehovah Kristy, Jesosy Kristy, noho ny sitrapon'Andriamanitra. Noho ny inony? Tsy sitrapony ingahe na zavainy tsara. Paulus voantso apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ary Sostène ralahany mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, dia izay nohamasinina ao amin'ny Kristy. Olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia azy sy antsika. Amen. Jerevo tsara fa nantsony Paoly hoe fiangonan'Andriamanitra nohamasinina. Fiangonan'Andriamanitra nohamasinina ary masina. Zany hoe tsy rehefa maty ianao vao lasa olo masina. Hoe masimbavy perla na i masinda Jozy, tsy hoe rehefa maty vao masina. Tsara mba fantanao zany dia azaveko kely. Fa rehefa nateraka indray ianao dia efa masina. Satria nanolo-tegna anao. Virinao moa fa tsy sarotro be zany hoe anao takely na ditra be igny, zao ndraiky anao nanapa-kevitra andeha hivavaka. Tsy haiko raha tadidinao fiainanao takeo melony nandehananao taty. Melony nanoloranao tegna ho an'i Jesosy. Mety nanana histoire anao ny anao io e. Fa tefagna anao igny mety nataon'olo koragna. Mba hainareo moa, isipa le ambadika koa igny. Mivavaka ny lesy izy igny va izy. Izovy isipa le akoa igny. Mety mbola ataon'jare isipa agnaranao. Igny anao midoroka bilonao mandalo amin'ny devagnanjariky satria ataon'jare mivavaka. Fa anao mihitsy nanoka ny tegna zaranga koragna raha koragna narivo tao l'église fogna tony any. Anao amin'ny olo tsara nagnatao zipo egny anao nambo zipo lavabe ndraiky koa anao fa andeha hivavaka zany hono anao. Azonao? Dia mety ataon'olo koragna, inga izy mivavaka be. Ary matetika rehefa olo mivavaka dia amen'olo phrase anankiray, nombre mafy donc izy igny. Satria amin'olo sasany ny olo mandeha mivavaka dia olo nombre mafy. Diso be zany tompoko. Fa mantonao zay mivavaka, vonona agnamasiny-tegna anao zay. Zao hoe za ataoko miavaka nina. Maro mademoiselle amin'ny quartier eto fa za anompony tompo. Maro olo miara-miasa magnano asa ataoko ty fa za anompony tompo. Voatokany. Amen. Tsaroko za taloha revagna megnamegna za ataon'olo pastera zay. Tsy pastera moa tamin'izany satria mbola vo hivavaka. Za le vonafanafana fo igny efa nitsovin'olo, pastera anao amin'ny voherinandro mba nanapa-kevitry. Araiky zay moa nataon'ny Jesosy mihitsy agnarako. Dia takiriry take amin'izay misy raiky lazy. Olesy mamitra tagnana hely egny. Aizo za mitrako ananjy amin'ny vavanao zay sady lambagna kondry izy. Fa diandiagnana. Zany hoe tsy mora. Tsy mora le lalagna lalovagna rehefa manoka an-tegna. Tsy mora. Sao dia verinao fa mora.
Satria mety manana société ngeza be anao. Ny olo manana société karaha anao nefa miengitrengitra fa anao mivavaka. Mety manana orinasa ianao. Ny olo manana orinasa karaha anao io nefa mety manana toetra tsy haiko koragnina ananjy fa anao ny safidy hivavaka. Tsy mora zany. Zay mahatonga izy tsy olo jiaby, tsy olo jiaby, tsy olo jiaby. Fa zay nanoka antegna. Tsaroko tamin'izany mandeha mivavaka za tsy mitondra baiboly. Farany amizay zany nahinda hevitry. Nahazo le testamenta kely dia ry mandray sitrika agnaty posy. Trinao taloha vao mitondra baiboly dia fa misy mitolampitro vao miparitana jusqu'à miparitana. Dia tegna nalany ry zalahy mihitsy e. Dia misy mimoey foana, mimoey. Tsy haiko zay na eforonana na devoly mihitsy mampimoey ny eringa. Dia tegna mitokakakana izy reka zany folatritra regny mihitsy amina ehe. Dia itoroteny zany laka zay tete. Laissez. Mba tsy netreretiko ka laissez lara-davy laissez. Mivavaka le ino za raha mampimoey nareo biska zavy izy fa vigitra fo. Olo mivavaka za mampimoey io za. Tsy olo nagnino. Tanao zany tsy mora rehefa. Igny nefa le tian'Andriamanitra igny. Igny le mila hitan'Andriamanitra igny. Jereo tsara fa tsy mora tamin'ny Daniel le niforsegna. Hoe alefa anareo mihinan-kanina zay ao zareo tsy hinagna fa isafidy zay tsy hinagnanimpi. Satria nikatsaka fahamasina. Hitanao tsika le mifadianina mikatsaka fahamasina tsika amizay. Magnano raha miavaka tsika. Olo amizigny mihinan-kanina daholo. Olo amizigny magnano resabe daholo fa noho safidy za tsy hinana. Mety misy mariage amin'igny. Mety misy anniversaire amin'igny. Mety misy biena lasopy amin'igny fôzinao hoe randroany fogna za tsy hina. Totra zany koa Sadraka Mesaka Abednego. Zay ny safidy tsy ankoka mandrakizay tamin'le sary omby volamena. Tompo ane hitahy anao. Andriamanitra ny agnomenao fahamasinana. Mazava aminao amizay ve ny atao hoe fahamasinana? Alléluia. Dia ohatrany ahoana moa zany ny atao hoe mitady fahamasinana. Zay ny maranako azy. Mitady fahamasinana. Ao amin'ny bokin'ny Kolosianina toko 7 ao Kolosianina toko 7. Andiny voalohany ka hatramin'ny 7 ao vakitsika vetivety. Kolosianina toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 manao hoe ko raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra ny ambony any amin'ny toeran'ny Kristy zay mipetraka eo an-tany ankavan'Andriamanitra. Saino ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Saino izy ny zavatra ny ambony. Amin'ny Baiboly teny anglisy dia hoe set your affection on things above. Apetrao ny fisainanao amin'ny zavatra ny ambony. Set your affection on the things above. Apetrao amin'ny zavatra ny ambony ny affectionnao na ny fitiavanao. Zareo azo atao tsara zao alady mandraigny karan'izao anao mibalabala tanà tsy haiko nino anao. Pozinao andeha hitady an'Andriamanitra. Zay le mitady fahamasinana. Dia igny manosika anao hiavaka tsikelikely. Betabe manko mahay mamaly mihitsy hoe zay neny mba tsy mandeha am-piangonana ane zay mba mivavaka. Hafa fogna ry avy fanokana tena io. Le anao le misakrifie fotoana kely, miala amin'ny toerana mahazatra fa andeha am-piangonana. Mitady fahamasinana. Zany le izy fa tsy hoe nambahoaranao daholo robin'olo lava jiaby tamatavaka ito. Tsy masina amin'izany ianao. Hoe agnamasintena dia magnoatra robe dia saron-doana voniny akao bilohany. Hoe nagnino moa rô nabavinao va izy magnatao saron-doha? Magnamasintena igny e. Tsy zegny. Za tsy magnadiso amin'ny saron-doha ndraiky sao dia misy vignitry. Za fogna tsy magnatao saron-doha. Fa
tsy halako le magnatao. Tiako azavaigna zany tsy regny le izy rehefa. Tsy regny le izy. Misy olo ny revagna tsy magnatao kafo mamosavy. Misy olo tsy magnatao patalogno fa mangala badilolo Misy olo tsy ao mandambo fa mantsinika. Donc tsy amregny lany lera fogna tsika ivolagna andro sabotsy sa andro lahady tsy zany tompoko ny atao hoe fahamasinana. Tsy question zovy koa nagnano batisanao. Misy boko mitena raha vao tsy fiangonanjareo no magnano batisy olo de tsy masy lenga zany. Aza mbo mitandringiriny. Tompo any hitahy anao. Alléluia. Ka ny tokony ataonao zany de ny mikatsaka zava-panahy izy koa tianana fahamasina. Mamaky baiboly isanandro, mivavaha amin'Andriamanitra, manokana tegna, manokana fotoana anankiray iresahana amin'ny Tompo, mikatsaka zava-panahy. Mba mila mangetaheta anao, za Jesosy mba hosory za, mba hita i masom-panahiko. Satria ny minitra manomboka manakaiky an'Andriamanitra anao, de misy zavatra be da be tsy tianao tsony anao anazy. Ary zany ravana atao hoe vrai amour. Ny vrai amour, c'est pas besoin de discipline. Tsy mila discipline ny olona tegna manampitiava. Ny olona tegna tia amiavy rendez-vous amin'ny efatra amin'ny telo sasany fotoana aky. Zao tegna tia. Ataovy hoe amen. Ka raha tegna tianao Andriamanitra, za milaza aminao fa anao tsy tia hagnasahaiky. Tsy te hiteny ratsika anao. Raha tegna tianao an'Andriamanitra, tsy atakalinao makoa eky izy amin'ny tongo avy. Makoa toro. Sasany tegna tsy nandeha nivavaka mihitsy amin'igny fô tsy digniny zay ony tsy andeha akagny. Anao ke nandeha akagny zao de nagnino anao ke nagnino. Aza mivony ambadiky poto. Asitsika lizy manokany tegna zany le raha mbo takiny Jesosy aminao levana. Zany raha mbo andrasin'Andriamanitra. Ary ny zavatra mahatonga atsika mivavaka tompoko mba handova fiainana mandrakizay. Ka mbo azo antoka ve fandovana zany ianao. Or nefa ozy zay tsy manam-pahamasinana. Tsy hitan'ny tompo. Alléluia. Satria manomboka agnatinao agny mba diovo hely amizay manomboka androany. Igny le niresako tale mbolohany diovo ny foa. Akô izy no miainga. Mamela eloka amizay fa za mbola atao koragna fô. Ka poaziny takoany anzay zany ve anao nefa anao manompo ny tompo. Ny sasany aty am-piangonana tonga andragno agny mbola olona tety fosafosainy. Milaza ve anao fa nandray fanamasy. Ko zanany akagny zay fa hitako ananjy nomby mafy ataovy fô avy nivavaka nefa izy amin'iny. Iregny regny mba halao tsikelikely agnaty fonao. Anao revagna tsy tokony misy olo halanao zany. Anao tsy tokony misy olo halanao. Mba miavana ozy, miavana amin'olona rehetra. Fa zay tsy manam-pahamasinana ony tsy hitany tompo. Mbola averiko ihany, ino moa ifandraisan'ny fihavanana amin'ny fahamasinana arke? Ino? Or nefa n'igny mihitsy ny nazavainy. Miezao ozy, mialohan'izy izy iteny resaka fahamasinana. Miezao malozy mitady fihavanana amin'olo rehetra. Izy koa olo nianatra literatura sy riba anao, efa fantapantanao ny lohahevitra tokony omena lahatsoratra. Mitadiava ozy fihavanana amin'ny olona rehetra. Zay izy vao niresaka hoe izay tsy manam-pahamasinana. Donc zany avy amin'ny fihavanana io no atonga fahamasinana. Tsy haiko raha tadidinao fa efa niteneniko teto hoe le pouvoir d'un roi. Le pouvoir d'un roi, c'est la capacité à s'adapter. Ny fahefan'ny mpanjaka mahatonga ananjy manjaka de vitany misadapta amin'ny raha jiaby. Na olo farany madiniky misadapta amin'igny de lasa nanjakany koa i olo madiniky satria agnarany efa mpanjaka.
Anao misy karazany zavatra tsy anjakanao satria tsy hainao misadapta am'le zavatra. Everinareo moramora taminah moa ny safidiny makorinareo andeha hagnano coachinjareo zany. Teo tampita teo tamin'izany nagnantsovanjareo mpanao gazety. Zay pasteur ro tsy miala aminao fa anao ataonay coachine. Tsy mbo coachin-draha mbo. De fa toronjareo fagneka arak'le maha-coach ante. Izao de nijoron'ny vavolombelogno tamin'ny télé tamin'izay. Rafa miondrikondriky fô za lakatra kirantika zakao za. Misadapte de mazava ho azy regny raha voateninao magnaraka raha koragninao. Azonareo ve zany? Le pouvoir d'un roi, c'est la capacité à s'adapter. Zany izy efa roi. Fa tsy afaka ny roi izy amin'ny zavatra jiaby raha tsy misadapte amin'ny raha jiaby. Azonareo? Ya. Tsy afaka no anjaka ianao raha tsy miondrika amin'ny zavatra tianao anjakagna iny maloha. Miresaka aminjareo, midineny fotony, amen. Mikoragna, magnatoro, dia igny anao vao manjaka keo. Ka ny fonao amboary hely amin'ny fianakavianao reo. Tianao anjaka ao ve Jesosy, zay ao anatinao, anao mila miondriky, magnatoro zareo. Tsy mampaninona raha ohatra ka hoe mba misy fotoana anankiray mba ninviten zareo nefa lady ohatra. Dia mba ninviten zareo anao. Izy andana mba vonjeo zareo. So dia mbo zegny amonjeny Jesosy zareo. Fa tsika bako mijery, lady zegny amina, non, c'est moins, c'est moins. Azonao? Nefa le andehanantsika ito lahady eny ikatsika n'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka fandehananao agny miaraka mivory amin'izareo indray mandeha, tsy hoe isan'andro ndraiky sy beky misaotra pasteur, permission zany. Tsy isan'andro fa mba indray mandeha, mba misy fivorim-pianakaviana, sendrandro lahady, mbo vonjenteny fivoriana. Dia zany ny tegna mahasoregna anjareo aminao, anao zany no tsara mbo nivory. Yao pasteur, da lefa lahady gn'andro, da iasy mandeha amagny aho e, da aneny zareo da ria zany aho, da very aho sa. Tsy fatakaragna zany pela, tsy fatakara zany. Fa misy fotoagna anao da mamonjy fivoria koa. Satria havanao reo, iendribenao, elona ke mamory anareo. Tainy Jesosy anao. Fa tsy hoe za mivavaka dia miziry, zay nefa le zay mieza ozy mitady. Anareo tsy mifampitrano fa masinana nino raha misy ake. Avy tamin'ino anao tsy nivory. Fa anao zany hono kristianina hono misy afo. Faya nino ataonao anatrao zareo koa. Mazava aminao amizay ve le hoe fahamasinana, ary zany nenery avagna mahatonga olo tsy mba mitondra ny herin'Andriamanitra mihitsy. Satria izy mandeha amin'ny lohany fo. Da be loha avao saka. Da izy da mindesy ny lohany igny, da miloha beny avao. Vavaka zany hony, sy ina moa, mbola sy nivakinareo nga ten'Andriamanitra. Ina ifandraisan'ny zetlisa. Misy zetlisa. Dia ela koa fa le verset divaka amin'olo le hoe. Nefa fantanao zao fa mamanao le olo, papanao le olo, antana mamonjy anazy. Satria agnisan'ny fagnajanao anazy ny famalinao ny antsony. Baiboly miteny manaja ny rainao sy ny reninao, mba ho lava andro iainana anao, sady ahita soa amin'ny tany zay omeny Jehovah'Andriamanitra. Ka atsika kristianina mila équilibré. Fa tsy hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy ry, mila équilibré. Zay anao vao atanteraka le soratra masina hoe endre tahaka ny menarana. Minao fa azonao ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Maro ry avagna ny olona mifampitolona amina fitondran-tegna. Nefa tsy mamantatra ny atao hoe avy taiza moa io fitondran-tegna io no nanomboka. Fampitolona amin'izy io atsika. Be da be mitondra mbavaka zavatra anankiray izy amin'ny fiainany, nefa tsy mametraka fanontaniana hoe inona moa nahatonga n'ity zavatra ity nitranga. Ka atodio kely ny sainao mila madio fo anao aloha voalohany indrindra.
fa tsy hoe sorena aminao dadabenareo, sorena aminao mamanao, sorena aminao papanao. Ary iro lesanambavy raha ohatra ka resaka vola 10,000 ny tsy havana, mezo agny 10,000-njareo. Za ty matetiky misy magnantsana avy ambany volonay agny, amboatra fasana ndraiky alefako anina. Igny oza, tovaka. Fa misy karanjao ndraiky dia atao anjao, igny oza. Ko zegny fogna iadiva. Azonao. Fa tsy hoe za, ngatsena resa. Zany dadapasy. I dadapasy no mamparary fonjareo. Satria maloka anao dadapasy, zanaky zare malono. Mialoka anao dadapasy, valahinjareo. Mialoka anao dadapasy, vinantonjareo. Fa tsy hoe zany tsenareo, zany tendra mpiangonana va izy. Tendra mpiangonana. Da iny tompony anao. Misy zavatra mila ovanao kely. Teneno amizany nekekinao misy zavatra mila ovagna kely hoe. Raha teo agny an-danitra anao. Ary zay zavatra zay aveo toizatsika rehefa tonga ary amin'ny lesona makasika famille. Akao ny tegna olana akao. Matonga raha jiaby mifamatipatitra avy akao. Dia be da be amina famille tsy mahay misadapta. Horesantsika re mega église zany sady anaovantsika délivrance rehefa aveo. Hitanao fa ho afaka ianao. Hitanao fa andresy ianao. Na anao ke zao manomboka eto, hovao amizay le fomba firesahana. Regny olona zay anao fa tsy tianao regny andefasy message tainy Jesosy akia. Regny olona zay anao fa miady aminao regny mba antsoy kely. Mba tia arabanareo fogna hoe bon dimanche. Azonao. Tsy maintsy ho tsaroana igny raha ataonjare koragna niany am-pinana. Mbo ino eky raha nazo ananjy igny enagny nantsovina ane za takeo. Dia manomboka koragna koa agnaranao, nefa agnaranao androany efa fenona fahamasinana. Fenona ny herin'ny fanamasina. Alléluia. Zany ange izy hoe ny olo manana fanamasina ane izy masina hoe tsy hoe nitondragna sira gony raiky. Asa azonareo le izy. Olo manana fanamasina. Dia zay le nresako ndray mandeha hoe mba misy fotoagna zay. Rehefa avy mirava igny vadinao mba anao ndraiky mba mamahy kirarony. Matao surprise ele aminanjy. Fa tsy maintsy hiteny izy aroy. Nilatsany fanamasina. Tsara regninao frasy karaha. Ino moa mahatonga anazy miteny latsany fanamasina? Nagnano raha miavaka anao. Nagnano raha miavaka spécial andro lilialy. Nilatsany fanamasina ozy. Satria nagnino anao? Nagnano raha miavaka. Mazava zalaky lesona kezany. Olo fa tsy namba olo tsy nitany soletry mahay zay. Matadi tsara volagno zany. Zay le hoe nilatsaka nilatsany fanamasina ny apôstôly tamin'ny andron'ny apôstôly. Niteny tamin'ny teny mbola tsy hainy. Gaga boko dia nagnino igona reo. Dia ny voasoratra vidako hoe nilatsany fanamasina. Nagnano raha miavaka. Nagnano raha tsy nazatra olo. Nisy raha tsy fohitan'olo na mikita taminazy. Nilatsaka taony fanamasina. Ilatsaka aminao koa niany ny fanamasina. Engany mba ho feno fanamasina zay maharegna zany toroteny zany. Nesa misy azy irotsaka aminao aneny fanamasina. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. No mba hitsangantsika hivavaka. Alléluia. Mba hontany kely ny olona akaikinao azonao ve ny lesona nanjavain'ny papa teo hoe. Alléluia. Dia tenenao amizay izy mila miova hoe manomboka androany. Tegna tiavo hoe Andriamanitra tiavo amin'ny fonao rehetra. Anjatakalo zavatrafa izy. Amen. Satria hoe ny fitiavana tsy mila discipline. Fa zavatra avy agnaty fo izy. Raha tegna tianao Andriamanitra, mila misy zavatra mba asehonao anazy manomboka androany. Mila misy fitondrantegna mila hitan'Andriamanitra aminao manomboka androany. Raha tegna tianao Andriamanitra. Jerevy ny olona rehefa tia, lehilahy anankiray rehefa tia, vehivavy anankiray rehefa tia, misy zavatra tsy voatery takina aminazy ataony. Amen. Karaha tegna tianao Andriamanitra, satria ny fitiavanao n'Andriamanitra no mahatonga anao ho masina araka ny lesona teo. Mba manova zavatra mampiavaka anao manomboka androany. Amin'ny teboka karakory mba mampiavaka anao.
amivavaka ve, amifamelan-keloka ve, amifatongavana eto am-piangonana sa fitaomagna olo amin'ny Kristy ve, amifamafazana ve, samy inona ndao hiara hivavakantsika. Izy ka tsy mampaninanao tsangato amin'ny lanitra ny tananao roa. Misaotra Jesosy eo, misaotra fanamasina amin'ny androandroany izay nandrenesany sofina indray hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany Tompo. Nitretina izy io tatoato hoe akanjo anaovana, nefa dia nazava taminay androany Jesosy fa raha sendra tokoa moa ka andro alina anao ny tonga ka akanjo anaovana ny akarana akany maro tavela e. Fa natoronao ny androany fa hoe mila mitady fihavanana amin'olona rehetra zahay. Tompo mangataka aminao aho, omeo hery ny fiangonana mba hiavagna enina n'ireo izay milaza fa fahavalony azy. Omeo hery ny fiangonana mba hijoro foana na eo ara ny zavatra sarotra lalovana. Omeo hery ny fiangonana mba ho modely any amin'ny fiarahamonina misy azy any. Matoky a Jesosy aho fa ianao manga ny fiangonanao. Foananay izay mety hoentika fanaratsy miala amin'reto vahoakanao reto. Ninina Tompo karazana lolopo, zavatra fahafapetraka Satana nitondra désaccord entre famille, poteny amin'ny anaran'i Jesosy sady. Misaotra Tompo, aoka ianao fanamasina hidina ao anatinay, mankasitraka ny amin'ny toe-po izay efa hovanao sady. Mitsimoka eo an-tanimbolina arena, ireto zanakazombola kely, karaha sendra tanikandro maina, narivo-doza-be izay mamely, arovy sy tantano mafy, izany herinay tsy ampively, fa ianao rirano any herina, fa ianao rirano any herina, ry Jesu loharano feno soa, mangalala sady fototra aina, mahafaketa ety izao tontolo izao, fa rehefa ampizay rehetra ilaina, hitanina ry Jesu mba elona, fa raha ilaozanao dia karaka aina, tomoera tomboa omena reisa, tomoera tomboa omena reisa, ny asanao mangina ry fanahy, na dia tsy hita zafafa azo, ny taony omeo tsiro avy aminao, ny faka nitondray tsy alazo, ry herineibe mba miasa aiza, fa raha ilaozanao dia karaka aina, fa amen. Arabona akaikinao miova tanteraka hoe ny fiainanao manomboka androany. Dia mitodiny amin'ny ambadika tsy maintsy handray hery avy amin'Andriamanitra ianao hoe mivoaka eto androany. Amen, satsy amen. Tsapanao ve fa niaraka taminao Andriamanitra androany? Mingavy anao za rehefa aveo amin'ny 6 ora ary amin'ny méga église. Ndao mba hiaraka andraitsika ny délivrance de famille io. Ho anao zay mahatsapa hoe misy zavatra fahafa agnaty famille-nao, tongava aveo ary amin'ny méga église. Mazoto toerana vetivety omany ny petanao ny fanatitrao ho an'izay niomana amin'izany. Ho anao zay manaraka en direct azonareo tao koa manohana mamatsy ny asan'Andriamanitra
amin'ny alalan'ireo numéro téléphone be hitanareo mandeha amin'ny écran ho antsika zay eto raiso ny fanatitra ao ivavakatsika atao fanatitra fahamasinana amen fanatitra miavaka ivavakatsika rehetra tompo ao misaotra anao zay raha mbola afaka hanolotra fanatitra misaotra ny amin'ny fahafahana nantanteraka fotoana teto androany misaotra ny amin'ny reto rahalasy anabavy zay nanaiky niaraka ny vory teto mba hiaino ny feonao sy hitsaokanao averina eo anao voninahitra eo amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga dia tantazitsika zay fanatitra zay ao anatin'izay